Lehilahy lehibe iray manodidina ny 50 taona hitafaty tao anaty lakan-drano ambany tetezana ao anatiny fokotanin'ny tsara firaisana commune Ambano distrikany Antsirabe faharoa iny. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Asa dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsiboko zay dia ny mahakasika ny raharaha faty olona no tena iompanantsika ato anatin'ity video ity fa milohan'izay dia ndao aloha horesantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Andrinjiro ny jirama misa telo ny anjera avokoa ny amin'ny fokotany Ampanasoa Ambohijoky Atsimondrano tamin'iny herinandro lasa iny. Ilay iray izay mitondra transformateur no nitarika ny fidarabohana ny firehetana ary nipitika lavitra mihitsy ilay transformateur ka noho izany dia mangataka ny mpiasan'ny jirama ny ponina amin'izao fotoana izao mba hijerenkaiky an'ireo andrinjiro rehetra mba hialana amin'izay loza mety ho aterakin'izay fianjerana izay. Eo amin'ny polisy pirenena indray dia miisa 7,7 ny polisy pirenena hiasa manerana ny nosy, maherin'ny 504 amin'ireo no hiasa ao amin'ny faritry Analamanga nanomboka tamin'ny andron'ny lahadin'ny Pentecote iny. Hoy ny tale generalin'ny polisy pirenena tamin'iny andron'ny asabotsy iny ny contrôleur général de police Rakotozanany Dany Marius mahakasika ny tohin'ilay raharaha izay vonolona atany Vangaindrano miandry ny tohiny izay raharaha mahakasika vonolona izay soa fa afatra soamantsara ireo olona telo izay nataon'ny gadra sy ny zanany tao amin'ny fokotany Vohitsirika commune Matangy distrikany Vangaindrano andro vitsy lasa izay ny fianakaviana. Efa nametraka fitoriana izy ireo araky ny voalazan'izy ireo hatrany dia andrasana araka izany izay vokatry ny fitoriana nataon'izy ireo amin'ireo nahavanondoza izay. Mpampianatra amina sekoly tsy miankina any Farafangana indray i Kristomain izay 73 taona varira izy io. Raha ny fampalalam-baovao ny gendarmeria any Betroka dia saika hamidy 7 tapitrisa ariary izy io. Voafitaka ny mpakankeriny izy raha ny marimarina kokoa. Voditra tamin'ny alahady ray jona lasa teo izy tsy nahalala izay fikasan'ny ratsin'ireo jolay i Kristomain araky ny fandresen-dahatra natao azy dia hividy vilany sy tavoangy ary vola 20 ariary taloha no antony nitondrana azy niainga avy tany Farafangana ary nandalo any Hosy ka hatreny Betroka eny. Efa nisy namitaka ihany koa izy tamin'ny taona 724 dia izao voafitaka fanondroany izao indray soa ihany fa avitry ny zandary rehefa nisy nitondra tany Andranolava distrikany Sakara tamin'ny izay fotoana izay ny tenany. Mbola diakra izy tamin'izany fotoana izany hoe efa ho amasinina ho pretra mihitsiny saingy tsy nahatody hatramin'ny farany noho ny olana teo amin'ny fianakaviana nanakana azy tsy hiroso tamin'izany. Mila mitandrina hatrany ianareo varira ireo fa tena mandririranantsy ianareo amin'izao fotoana izao noho ny fitsoka an'izay halatra atao amin'ireo olona varira izay. Nefa ity ranamana ity dia voalaza fa mpampianatra izay ka tokony mba hisaintsaina tsara izy amin'izay fitapitaka marivototra ataon'ireo olona izay fa tsy hoe hoentiny izay fitiavana serasera sy ny fitiavam-bola izay dia iny fa tafaroboka avy hatrany. Ny olobe hony tsy indroa lavo fa matoa indroa lavo ny olona lehibe anankiray dia mety izy mihitsy no tsy mitandrina amin'ny tenany ka noho izany dia mila mitandrina hatrany satria efa voafitaka voalohany izy tany amin'ny 724 dia izao mbola voafitaka fanondroany izao indray nefa dia trangan-javatra mitovitovy ihany no nahafahan'ireo olona namitaka azy ao anatin'izany rehetra izany. Ao anatin'ny asanjolahy sy fandravana amin'ny fomba hafakely indray
dia voalaza fa very nentina taxi moto G5 miloko gris misy manga nentina lehilahy lava eo amin'ny 530 na 700 taona izay mainty fihodirana nitsoka ny sakodo iray nisy ireto entana manaraka ireto tamin'iny andro ny sabotsy maraina iny teo mandro 16 araky ny voalaza hatrany tablette Lenovo powerbank anankiroa saxo marron aubergine portefeuille nisy vola CIN carte bancaire amin'ny anarany Rajonarniaina Marie-Ange Pascal antotaratasy maro sy boky mahakasika ny rapport d'émission agenda trousse nisy fanafody mba iangaviana reo tompoko raha sendra misy olona mivarotra anireo any aminareo any na mahita anireo taratasy ireo mba hanatitra azy amin'ny manampahefanana ankaiky azy indrindra na koa hiantso ny laharana 8 raiky amby telopolo amby zato 4 fa tena ilaina mahakasika ny asa izy ireo ary dia misaotra tompoko araky ny voalazany hatrany ka noho izany dia mila mailamailaho hatrany rehefa mandeha taxi moto na ihany koa mandeha taxi amin'izao fotoana izao fa ny ratsy tsy kely lalana ary tsy miseho amin'ny endrika moa izay fanaovany ratsy sy olony ratsy izay ary efa matetika no misy olona no lasibatra an'izay resaka taxi moto izay foana ka izay no tokony hampitandrina lalandava ny eo amin'izay mahakasika ny resaka taxi moto etsero izay ny amin'ny entanao mba tsy ho lasan'izy ireo fa misy ireo olon-dratsy izay mialokaloka ao anatin'izay fanaovana taxi moto izay nefa dia andehandravanao no tena antony anaovany an'izany rehetra izany fa tsy sanatria akory ny tena iasa ampahamarinana tahaka an'ireo mpanao taxi moto rehetra teny amin'ny arrêt 192 mahatsinjondray nahitana fatiolona izay miantona amin'ny hazo tamin'ny andro ny sabotsy maraina iny teny amin'ny toeram-piatsonana zotra teny mahatsinjo teny efa tonga teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana sy ny eo anivony CSBD alasora mba hijery fotony ny zava-misy teny an-toerana teny ary mba hafahana manao fanadihadiana amin'ny hoe inona marina no tena antony sy ny zava-nitranga marina teo amin'izay arrêt 192 izay ao anatin'izay fatiolona izay hatrany lehilahy lehibe iray manodidina ny 70 taona hita faty tao anatin'ny lakan-drano ao ambany tetezana tao anatin'ny fokotany tsara firaisana commune Ambano district Antsirabe faharoa iny tamin'ny iny herinandro iny hatrany tsy misy mahalala izay nahazo azy ity lehilahy izay fantatra fa maty ity tovolahy hakavilona teny amin'ny manodidina no nahitany razana izay nitsirara tao anaty rano ka izay tovolahy izay nampandreny mpitandro ny filaminana taorian'izay fahitany izay faty izay hatrany ka dia mbola ao anatin'ny fanaovana fanadihadiana an'izay mety tena antony nahatonga an'izao faty izao ny mpitandro ny filaminana any an-toerana any amin'izao ankehitriny izao izay no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahito isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa